ratsina ho fifaliana sy tombosoatrany a ny miaona aminao indray manaraka an'ity fandaharana ity zay noko fa tena nahaliana ary nanitikitika ny fitiavanao hikaroka indray ny amamin'ny ten'Andriamanitra tao anatin'ireo herinandro vitsivitsy zay efa niarahantsika. Raha isika ho tombotsoa manokana indray ny fandraisana ny pastoran'Andria Paratiana Fanera izay mitondra ny famelavelarana ary vonona hatrany hizaran'ny mamy ny mahasoa ny mahavonjy indrindrindrindra ihany koa amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Miarabanao tonga soa pasteur. Miarabanao namana Dino ary amin'ny fifaliana indray no iara-bananao ahafahantsika manohy ny fandinenan'ny ten'Andriamanitra mifototra amin'ilay loha hevitra fanamarinana ny finoana Kristy fahamarinantsika. Fantaniana avy hatrany ary no andraisana anao pasteur. Inona moa no mahatonga antsika miverina any amin'ny fitoerana masina manoloana an'izay loha hevitra hoe Kristy fahamarinantsika izay a? Inona no tsara ho fantatry ny mpanaraka ny fandaharantsika ny fandraisan'ireo zavatra anankiroa? Enazy ndaontsika hanokana fotoana ahafahantsika tena mametraka sy manazava tsara zany ny mahazava-dehibe an'ity loha hevitra zay tiany antsika ity. Kristy fahamarinantsika zay le izy fa mifototra amin'ny fanamarinana amin'ny finoana. Izay loha hevitra izay fanamarinana amin'ny finoana. Ary eto zany dia tsara mihitsy zany ny somary hanamafisatsika ny hoe inona no tena mahazava-dehibe ary antony mahatonga antsika handinika an'ity loha hevitra fanamarinana amin'ny finoana ity. Dia avy eo ho hazavaintsika ny antony mahatonga antsika handinika ny fanompoam-pihavavanao amin'ny fitoerana masina ao anatin'izay loha hevitra izay misy tokosandininy izay ovakitsika izay fanamafisana. Satria mety indraindray adino ary very ao an-tsaina hoe inona moa no tena mahazava-dehibe an'ity loha hevitra ity, dia le hoe fanamarinana amin'ny finoana izany. Raha mamaky fotsiny tsika eo amin'ny Korintana voalohany toko 4:5 dia efa milaza sady ny ten'Andriamanitra mahakasika an'le hoe olona manahoana moa no andovan'ny fanjakan'Andriamanitra. Korintana voalohany toko 5 ka ny 9:7. Korintana voalohany toko 5 ny 9:7. Moa tsy fantatrareo fa ny olona tsy marina tsy mba andovan'ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitahana ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpamompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra. Eto zany ny ten'Andriamanitra dia efa milaza sy manamafisady hoe ny olona tsy marina tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra. Dikan'izay ny olona izay andova ny fanjakan'Andriamanitra zany dia olona marina. Ary amin'ny fiteny mahazatra moa namana dinao dia hoe ary normal be zany. Satria ny olona izay hiditra any an-danitra hiara-mitoetra sy hiara-miaina amin'Andriamanitra mandritra mandrakizay dia mazava ho azy olona marina. Olona marina. Dia misy ny tokosandinina anankiray ihany koa manamafy an'izay Jaona voalohany toko 2:7-20. Jaona voalohany toko 2 ka ny 7:20. Zao no vaky ny teny. Jaona voalohany toko 2 ny 7:20. Raha fantatrareo fa marina izy dia fantaro fa zay rehetra manao ny marina no zanany naterany. Raha fantatrareo fa marina izy, Jesosy io, marina Jesosy. Raha fantatrareo fa marina Jesosy ozy izy dia zay rehetra manao marina no zanany naterany. Marina Jesosy, marina Andriamanitra, dia zay rehetra manao marina no zanak'Andriamanitra. Ary ny zanak'Andriamanitra no andovan'ny fanjakan'ny lanitra dia marina. Marina manao ny marina ary olona marina eo anatrehan'Andriamanitra. Ny olona namipetraka amin'izay zany namana dinao dia hoe raha zay zany ny mahazava-dehibe an'ity le hoe fanamarinana ity, tena tsy azo elana mihitsy zany io. Zay zany izy tena tsy azo elana io. Ianao raha tia andova amin'ny fanjakan'Andriamanitra mila marina ianao. Dia eo nefa ny mipetraka zany le olana hoe ahoana ny ahatonga
ho marina. Nefa izaho voalaza ny ten'Andriamanitra fa mpanota. Samy efa nanota izy rehetra ozy izy Baiboly. Samy efa nanota izy rehetra. De ahoana ny atonga aho ho marina? Anana an'izay fahamarinana izay. Ahoana ny atonga anana izay fahamarinana izay? Zay zany mahatonga antsika hianatra sy handalina an'ity lohahevitra hoe fanamarinana amin'ny finoana. Kristy fahamarinana antsika. De somary miditra ketsika. Ndao tsika aka ohatra ao amin'ny Baiboly hoe efa nisy ve olona ary voalaza amin'ny Baiboly fa marina ary nanana an'izay fahamarinana izay teto ambony tany. Mbola eto ambony tany tsika zao fa tsy any an-danitra. Efa nisy ve olona zay tena voalaza mihitsy ao amin'ny Baiboly fa efa nanana an'izay fahamarinana izay, ary voalaza fa tena olona marina izy teto ambony tany. Antoka ao antsika mantsy zany zay. Na ho anao sy ho antsika rehetra zay manaraka koa, antoka ao antsika zany zay hoe aike zany efa nisy olona teto ambony tany zay voalaza sy no nolazain'Andriamanitra mihitsy hoe olona marina io. Dikan'izay azoko atao ihany koa zany, ary azonao atao ihany koa zany ny ho tonga marina tahaka an'ireo olona reo. Sady zay ndao tsika ara-maky ten'Andriamanitra e. Matio 7:20 ny andeny 5:30. Zay no vakiana de mifandray amin'io satria olona ray ihany no resan'ny reo toko sy andininy reo Hebreo 2:12-4. Matio 7:20 ka ny andininy 5:30. Matio 7:20 andininy 5:30. Mba hanody anareo ny raha marina rehetra zay nalatsaka tambonin'ny tany hatramin'ny rany Abela marina ka hatramin'ny rany Zakaria zanaky Barakia zay novonoanareo teo anelanelan'ny tempoly sy ny altara. Maresaka momba ny Abela zany izy eto. De voalaza eto aloha hoe hatramin'ny rany Abela marina hatramin'ny rany Zakaria. Hatramin'ny rany Zakaria. Jereva-tsika koa Zakaria rehefa avy eo. Fa Abela aloha no voalaza eto de manamafy an'io Hebreo 1:20 andininy 4. Hebreo 1:20 ny andininy 4. Zao ny vaky ny teny. Hebreo 1:20 ka ny andininy 4. Finoana no nanateran'ny Abela amin'Andriamanitra fanatitra tsara noho ny an'i Kaina. Ka izany no nanambarana azy fa marina. Satria Andriamanitra no nanambarany amin'ny fanatitra nataony, ary amin'izany na de maty aza izy dia mbola miteny ihany. Zay. I Abela, velo tsara, i Abela zanaka Damaseva. Voalohany izy Kaina sy Abela zany reo zanaka Damaseva voalohany. De Baiboly zany de efa milaza sahady fa i Abela vao nanomboka kely izao tontolo izao tamin'izany i Abela de voalaza fa marina teo anatrehan'Andriamanitra. Zay amaky aka ohatra anankiray indray tsika ary ao amin'ny Genesis 7 ny andininy 1. Genesis 7 ka ny andininy 1. Zao mivaky ny teny. Genesis 7 ny andininy 1. Ary hoy Jehova tamin'ny Noa, midiro anatin'ny sambo fiara ianao mba amin'ny ankohonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'izao olona miarabelona aminao izao. Tena mazava be le ten'Andriamanitra. Olona teto ambony tany daholo zany ny aina teto ambony tany tahaka atsika. De milaza mihitsy ny Baiboly hoe Andriamanitra mihitsy no teny ianao izy no hitako fa marina eo anatrehako amin'ny olona rehetra, amin'izao olona miarabelona aminao izao. Ianao no hitako fa marina. Ao amin'ny 2:5 de mbola manamafy an'izay ihany koa Andriamanitra. Genesis 2:5 ka ny andininy 5. Ary izao no tantaran'i Noa. Noa de lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona niarabelona taminy. Eny niara nandeha tamin'Andriamanitra. Noa ozy izy de lehilahy marina sady velo tsara tsy nisy tsiny. Kanefa ohatrany hoe mpanotany ny olona rehetra sady zay. Fa Noa dia tsisy tsiny, marina teo anatrehan'Andriamanitra. Misy mahafinaritra be le tapany farany eo, tsy ambara telo.
de ny hoe niara-nandeha tamin'Andriamanitra izy. Aika zany a ny fiarahanao mandeha amin'Andriamanitra dia iainanao lay fahamarinana zay nomen'Andriamanitra anao. Misy ohatra hafa ihany koa zany voalaza ny ten'Andriamanitra amaky anankiroa farantsika de ajantsika zay ohatra zay ao amin'ny Romanina toko faefatra ny andininy fahatelo. Romanina toko faefatra ka ny andininy fahatelo. Zao ny vaky ny teny. Romanina toko faefatra ka ny andininy fahatelo. Fa ahoana hoy ny soratra masina? Ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka de nisainao fahamarinany izany. Abrahama indray voalaza eto, nino an'Andriamanitra i Abrahama? Zao tsara, nino an'Andriamanitra i Abrahama? De ahoana izy? Nisaina ho fahamarinany izany. Toko sy andininy faraparany ary. Lioka toko voalohany ny andininy fahaenina. Lioka toko voalohany ka ny andininy fahaenina. Manaraka tsara tsika, Lioka toko voalohany ny andininy fahaenina. Ary samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady, sady nitondra tena tsy nanatsiny araka ny didy sy ny fitsipika rehetra nomen'ny Tompo. Zakaria sy Elisabeth. Io le niaraka tamin'ny Abel tany amin'ny Matthieu toko 7:20 hoe ranony olona marina hatramin'ny rany Abela hatramin'ny rany Zakaria. Io Zakaria tio. De izy izy ny ten'Andriamanitra hoe samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady. Eo tsara fa Zakaria mpisaorona fa navadiny azy Elisabeth de voalaza koa fa marina teo anatrehan'Andriamanitra. De ahoana ny zavatra fisehoan'le hoe marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady sady nitondra tena de tondray miverina le voalaza tany amin'ny Noa Tsy nanatsiny. Tsy nanatsiny. Tsy nanatsiny araka ny didy sy ny tsy ny fitsipika. Eo zany mipetraka le olana. Aika zany le hoe marina dia tsy manatsiny eo anatrehan'ny didy sy ny fitsipika. sy ny fitsipika. De tsika io nefa rehefa mijoro eo anatrehan'ny didy sy ny lalàna tonga de meloka avy hatrany. Satsy hoe meloko tsika eo anatrehan'ny didy sy ny lalàna. Fa i Zakaria sy Elisabeth hoe de voalaza fa tsisy tsiny izy, tsy nanatsiny izy araka ny didy sy ny fitsipika rehetra nomen'ny Tompo. Ndao antsika hiditra amin'izay ary. Reo zany zao ohatra voalaza amin'ny Baiboly, olona tahaka atsika tompoko zay voalaza fa marina teo anatrehan'Andriamanitra. Ary mpanota koa izy satria nanomboka hatramin'ny Adama rehefa tafiditra amin'ny fahotana de nitarany Adama rehetra de mpanota avokoa. Satsy hoe anisan'izany ireo olona zay voalaza teo reo. Kanefa tao anatin'izay dia voalaza fa marina teo anatrehan'Andriamanitra izy. Eo zany miditra le hoe fanamarina. Tsy noho ny amin'ny tena nahatonga azy ho marina fa nohamarinina izy. Nohamarinan'Andriamanitra izy. Zay zany no mahatonga antsika hianatra n'ity lohahevitra ny amin'ny hoe fanamarinana amin'ny finoana kely. Dika zay raha fitinana kely zany zay fanazavana zay de zao hoe azontsika atao tsara tompoko, azontsika zay mpanota atao tsara ny ho tonga marina eo anatrehan'Andriamanitra. Zay azontsika atao tsara ny tonga marina eo anatrehan'Andriamanitra. Amin'ny fomba ahoana ary? Ndao ary tsika maky ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Romanina toko 7 no ovakitsika. Romanina toko 7 de ny andininy fa 1:20 ka hatramin'ny fa 4:20. Romanina toko 7 ny andininy fa 1:20 hatramin'ny fa 4:20. Romanina toko 7 ny andininy fa 1:20 hatramin'ny fa 4:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny de fa nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Tsy amin'ny lalàna nefa fa ambaran'ny lalàna sy ny mpaminany. De ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino fa tsy misy hafa. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Nefa hamarinana maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana
zay eo amin'ny Kristy Jesosy. mazava be ny tenin'Andriamanitra ry havana malala hoe amin'ny fomba ahoana no anamarinan'Andriamanitra atsika. Amin'ny fomba ahoana? Eo zizy amin'ny 2:20 dia efa misy valiteny fa ankehitriny dia efa naharihary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny lalàna fa avy amin'Andriamanitra. Sady zay? Dia 2:20 dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana amin'ny Jesosy Kristy. Ho an'izay rehetra manino azy izy? Mino. Zay hoe Abrahama zany zao no ohatra voalazan'io. Ary Abrahama azy izy nino an'Andriamanitra ka dia nisaina ho fahamarinany izany. Ho an'izay rehetra mino fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana an' Jesosy Kristy. 2:20 hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny fanamarinana antsika raha vidiana zany zay tsy avy amintsika, tsy avy amin'ny lalàna, avy amin'Andriamanitra. Amin'ny fomba ahoana? Amin'ny finoana an' Jesosy Kristy. Zay de le fanamarinana maimaim-poana tompoko, maimaim-poana noho ny fahasoavana. Zay moa natao hoe fahasoavana. Ka zay de Efesana 2:9 milaza an'izay. Efa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana. Tsy avy aminareo zany, tsy avy aminareo fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa. Zay le hoe tsy avy amin'ny lalàna, tsy avy amin'ny asa. Andao izy eriare. Fanamarinana maimaim-poana amin'ny finoana an' Jesosy Kristy. Eo amin'izay zany namanadinao no somary sarotsarotra amin'izay zany ny dingana satria eo amin'izay zany le matetika tsy azo. De ahoana raha zany le hoe fanamarinana amin'ny finoana? Hamarinana amin'ny finoana maimaim-poana ahoana? Rehefa mino ve zany de efa ampy. Satria milaza izy hoe ho an'izay rehetra mino izy izy an' Jesosy. An' Jesosy. De rehefa mino an' Jesosy ve de efa ampy zany de tonga marina ve zany rehefa mino an' Jesosy. De izay mahatonga antsika mandinika ny amin'ny fitoerana masina. Azonao zay zany le antony izay mahatonga antsika mandinika ny amin'ny fitoerana masina satria ny fanompoam-pihavahana izay natao tao amin'ny tabernakely teto an-tany dia fanompoam-pihavahana ny amin'ny fanamarinana izay ataon'Andriamanitra ho an'ny olona. Amin'ny finoana. De eo mantsy zany no azo idirantsika amin'izay le hoe ahoana le hoe amin'ny finoana le izy, ahoana ny anehoana an'izay. Satria indraindray ohatran'ny tsy mazava tsara le ohatran'ny sarotra azo zany. Le fanamarinana amin'ny finoana no hanamarinantsika amin'ny finoana. Ahoana raha le hoe amin'ny finoana? Tsy azo tsara le izy. De io zany tena manazava azy tsara sy bebe kokoa mahakasika an'le fanamarinana amin'ny finoana. Mihazakazaka ny fotoanantsika raha ny tondron'ny famantaranandro de efa madiva hifarana izany. Andao ary fitinana kely indrindra ilay voambolana hoe maimaim-poana izay mety hiteraka fitaka, hiteraka zavatra manjavozavo ao an-tsain'ny mpanaraka ny fandarantsika. Ny zavatra maimaim-poana indraindray toa ohatrany tsy misy tombam-bidiny, toa heverin'ny olona fa tsy araka ny tsy tsara, tsy mahasoa. Kanefa dia ny ankinanaina mihitsy ato no ambaran'Andriamanitra fa omena antsika maimaim-poana pastor. Io mantsy zany le tsara mazava mihitsy sy fantatra tsara hoe inona zany no anjarantsika ao anatin'izay fanamarinana izay. Inona le anjarantsika? Le izy tsinona maimaim-poana? Le izy mena maimaim-poana. Hamarinan'Andriamanitra maimaim-poana. Ka dika ve zany hoe satria mena maimaim-poana tika de de misaotra an'Andriamanitra aloko de nanamarina maimaim-poana izy. Za mino an' Jesosy mino an' Jesosy de hamarinina zany maimaim-poana. Eo mantsy le hoe mila mazava tsara hoe inona dika le hoe
amin'ny finoana no anamarinana antsika amin'izay fotoana izay. De misy an'ity teny ity zay ovakitsika ary ao amin'ny Romana ihany toko fahenina, Romana toko fahenina ny andininy voalohany sy ny faharoa. Romanina toko fahenina ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Zao ny vaky ny teny. Romanina toko fahenina ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombonin'ny fahasoavana? Sanatria izany ataontsika izay efa matiny amin'ny ota ahoana no hovelona amin'ny ihany? Misy zao de efa mazava sy mamaly sady an'le fanontaniana telo hoe mahay miampona fahasoavana. De fanamarinana io de hozy izy mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombon'ny fahasoavana? Inona le fahasoavana? Fanamarina. Zay hamarinana mahay miampona noho ny fahasoavana. Hitoetra amin'ny ota ve tsika hitombon'le fahasoavana? Ka satria no hamarinan'Andriamanitra mahay miampontsika de mbola hitoetra amin'ny ota ve tsika hozy izy? Valiteny sanatria izany. Zay ao amin'ny andininy 5:12 mbola misy tahaka an'izay ihany koa manamafy an'izay voalaza zay. Romanina toko fahenina ihany 5:12. Andininy 5:12. Zao ny vaky ny teny. Ahoana ary hanota va isika saingy tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana? Sanatria izany. Zay. Hanota va isika satria tsy ambany lalàna, tsy noho ny asa, tsy hamarina amin'ny asa fa hamarina fahasoavana de mbola hanota va isika hozy izy? Mivalina sanatria izany. Io zany namanadinao de efa tsara ho fantatsika mihitsy tompoko fa ny fanamarinana antsika dia voalohany fanesorana ny fahotana. Zay ny iliziny. Ny fanamarinana zay ataon'Andriamanitra antsika dia fanesorana ny fahotana. De rehefa natao afaka tamin'ny fahotana ianao no hamarinina ianao, nesorina le fahotanao, de zay mahatonga an'le fantaniana hoe mbola hanota indray ve ianao? Mbola hitoetra amin'ny ota indray ve ianao? Hitombon'ilay fahasoavana? Sanatria izany. Dikan'izay efa mazava tsara zany le izy hoe aika zany le hoe hamarinana finoana tsy mijanona fotsiny hoe mino an Jesosy aho. Za mino e. Za mino an Jesosy aho. Tsy mijanona am'izay kely izy. Fa tena fiovam-piainana mihitsy zany le fanamarinana. Mitarika fiovam-piainana eo amin'le olona zay no hamarinan'Andriamanitra. Misy karazana fahotana zay nitany sana tam'le toko sy andininy vakitsika voalohany hoe ny fitsangajangana, ny fimamona sy ny sisa zay maneho an'izay mihitsy hoe ny olona anankiray zay no hamarinana ve mbola ilomano ao anatin'izany fomba fiainana mampidi-doza zany ihany de mazava le fanamarinana sanatria izany. Zany hoe manafaka antsika zany ty fanamarinana ity amin'ny ota sy amin'ny fandikan-dalàna de mitondra antsika amina fiainam-baovao. Zay indrindra de izay mahatonga antsika hoe ny fomba tsara indrindra hanazavana an'izay ataontsika hoe izay dingana izay dia ny fanompoam-pivavahana atao amin'ny fitoerana masina. Zay ny fomba tsara indrindra. Ia. Eny ary voavaly lay fantanintsika teny am-boalohany ny antony mahatonga antsika hianatra indray ny fitoerana masina rehefa miresaka ny hoe Kristy fahamarinantsika. Zay no fanambo ny fandarana androany. Ndao ary apetraka ambavaka indray pasteur. Miaraka ivavatsika. Raina izay ny an-danitro misaotra satria tena mamindra fo ianao. Nanam-pirofo ny teninao fa nisy olona izay mpanota tahaka anay teto amin'ity tany ity kanefa no hamarinao ary voalaza fa marina teo anatrehanao tsisy tsiny. Toky lehibe ho anay zany Andriamanitra fa azonay atao hainko ankehitriny ny ho tonga marina eo anatrehanao ary manao fomba rehetra ianao mba hatanteraka izany fanamarinana anay izany. Atao fitsapanay zany ary mba ho tanteraka amin'ny fiainanay anay izany. Da iny tokatrano tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.